Faly miaraba antsika rehetra isa-tokantrano indray ry havana amin'ity maraim-baovao ity. Miaraba antsika rehetra amin'ny anaran'i Jesosy nahatratra ity tombonandro vaovao nomeny Jesosy ity. Androany alarobia ry havana dia ny tenin'Andriamanitra anjarantsika androany mba hiomanantsika mialoha dia ny Hebreo 5 ny andininy voalohany ka hatramin'ny andininy 10. Hebreo 5 ny andininy voalohany hatramin'ny andininy 10. Mialohany amakitsika ny teny dia hiara hivavaka isika tompoko. Midera sy mankalaza ny anaranao masina izahay ry Andriamanitra ray sy zanaka ary fanahy masino, no ny alehibe ny fitiavanao sy ny famindramponao aminay, hitarihanao anay amin'ny alalan'ny teninao isanandro, hamoazanay anao isamaraina amin'ny teninao, ka mahafaly ery ny mandre ny feonao raha vao maraina ny andro. Lay feonao izay mamelona fanantenana ty anatinay, lay feonao izay mamelona ny fifaliana ty anatinay, lay feonao izay mitondra fitsaharana eo amin'ny fiainanay, lay feonao izay tena maminay indrindra satria eo indrindra ny tena mampangetaetanay. Ary ianao efa laza fa sambatra ny nona sy mangetaeta ny fahamarinana fa izy no fokisana. Nona sy mangetaeta ny teninao zahay amin'ity anio ity. Ny teninao izay fahamarinana entinao manamasina na isanandro, mangetaeta izany zahay amin'ity anio ity. Ataovy mahitanao lay mpisorona be tokoa zahay Jesosy androany, ianao lay mivavaka ho anay, ianao lay manolotra ny tenanao ho anay, ianao lay manolotra ny ainao ho anay, ianao lay mpisorona be tanteraka izay loharanom-pamonjena ho anay rehetra izay manaraka anao. Ataovy mahitanao ao amin'ny teninao ary izahay, ary aza mafoina mahasaraka anay ianao fa momba anay tokoa ambara-pahatonga ny fahataperan'izao tontolo izao. Mitenena Jesosy eo fa mihaino anao zahay. Amin'ny anaranao Jesosy no anaovanay izany vavaka izany misaotra Tompo. Amen. Hebreo 5 ny andininy voalohany hatramin'ny andininy 10 izay mivaky toy izao amin'ny anaran'i Jesosy. Fa ny mpisorona be rehetra dia alaina amin'ny olona ka tendrena ho solon'ny olona hanao ny raharan'Andriamanitra, hanatitra fanomezana sy fanatitra anafaka ota, dia olona izay mahay mitondra mora ny tsy mahalala sy ny mani, satria ny tenany koa dia mba hodidinin'ny fahalemena ihany. Ary noho izany dia tsy maintsy hanao fanatitra anafaka ota ho an'ny tenany koa izy, toy ny ataony ho an'ny olona ihany. Ary tsy misy maka izany voninahitra izany ho an'ny tenany, afa-tsy izay antsoin'Andriamanitra tahaka ny Arona, dia toy izany koa Kristy, tsy izy no nanandratra ny tenany ho mpisorona be, fa ilainanao taminy hoe zanako ianao, izaho niteraka anao androany. Ary toy ny lazainy eo amin'ny teny afaka hoe ianao ny mpisorona mandrakizay araka ny fanaony Melkizedeka. Tamin'ny andro ny nofony, raha nanao fivavahana sy fangatahana nombany fitarainana mafy sy ny ranomasobe amin'izay nahavonjy azy tamin'ny fahafatesana izy, sady voahainy noho ny fahatahoranan'Andriamanitra, dia nianatra fanarahana tamin'izay fahorinany nentina izy, na dia zanaka azy. Ary rehefa natao tanteraka izy dia tonga loharanon'ny famonjena mandrakizay ho an'izay rehetra manaraka azy. Fa notonon'Andriamanitra hoe mpisorona be araka ny fanaony Melkizedeka. Ray masinao manamasinanay amin'ny fahamarinana, ny teninao ny fahamarinana. Amen. Ry hava malala ho amin'ny Tompo, ho aminareo mandrakarivana iny fahasoavana sy ny fiadanana, avy amin'Andriamanitra raintsika sy Jesosy Kristy Tompo. Amen. Ity boky Hebreo ity ry havana, na dia tsy fantatra mazava aza hoe iza no nanoratra azy, dia mahavarina tokoa ny soratra izay ataony ao, satria manambara an Jesosy ho fahatanterahana eo anatrehan'Andriamanitra, ary amin'ny fomba izay tsy takatry ny saina no ilazany azy, satria araka izay hitany amin'ny soratra masina any dia ambarany eo amin'ny bokin'ny Hebreo hoe Jesosy no fahatanterahany izay asa nataon'Andriamanitra rehetra hatrany amin'ny testamenta taloha, ka mandra-pahatonga ny fahataperan'izao tontolo izao ary mandrakizay mihitsy aza. Raha ny fisainana maha olona tsy mahatakatra ny amin'izany,
fa dia mahavarina ny fahatakarany mpanoratra ny boky Hebreo ny amin'ny fahalalany lalina ny amin'ny Jesosy, ary azo antoka fa olona tena mahafantatra lalina ny amin'ny Jesosy ny manoratra n'izao boky Hebreo zao. Aka andiny soratra masina anankiray isika amin'izao perikopahn-jarantsika izao, izay alaitsika ho vatsim-panahy, entitsika mamakivaky ity tontolo andro ity, entitsika mamakivaky ny fiainantsika manontolo, dia ny andinin'ny fahasivy zany amin'io perikopahn-jarantsika io izay mivaky toy izao amin'ny anaran'i Jesosy hoe, ary rehefa natao tanteraka izy dia tonga loharanon'ny famonjena mandrakizay ho an'izay rehetra manaraka azy. Dia hodiniantsika ao anatin'izao perikopa izao ny tiany mpanoratra ho lazaina amin'izany hoe natao tanteraka izy mba ahalalantsika ny mahaloharano mpamonjena mandrakizay an Jesosy. Dia andeha andinika any amin'izany ary isika izao. Araka ny nambara tery aloha dia manana fahalalana lalina ny amin'ny Jesosy ny mpanoratra ny boky ny Hebreo, ary nanao fampitahana maro izy avy eo amin'ny soratra masina, nampitahany amin'ny Jesosy amin'izao fotoana, nahitana mazava fa tena asan'Andriamanitra feony Jesosy, ary fahatanterahany asan'Andriamanitra rehetra izay nataony Jesosy. Fa ny asa rehetra izay natao teo aloha zany dia tandindona fotsiny ihany fiomanana sy fanomanana izao tontolo izao ny amin'ny avian'i Jesosy Kristy, ary tena manambara an Jesosy avokoa izay rehetra nambara ny testamenta taloha rehetra. Mandra-pahatonga an Jesosy io tena manambara an Jesosy avokoa zany, ary tena hita miariary eo amin'ny Jesosy ny asan'Andriamanitra izay ataony amin'izao tontolo izao. Ampitahiny boky Hebreo ary Jesosy, ampitahiny amin'ireo mpaminany izy, ampitahiny boky Hebreo amin'ireo anjely izy, ampitahiny boky Hebreo amin'ny Adama izy, ampitahiny mpanoratra amin'ny boky Hebreo amin'ny Davida mpanjaka izy, ampitahiny boky Hebreo amin'ny Joshua izy, ary ampitahiny boky Hebreo amin'ny mpisorona be sy amin'ny Melkizedeka izy. Tena hitatsika ara-tantara hatrany am-piandohana ka hatrany am-piafarana mihitsy ny fampitahany mpanoratra ny boky Hebreo an Jesosy Kristy, ka entiny ilazana fa Jesosy no fahatanterahany mahampaminany, Jesosy no fahatanterahany maha anjely, Jesosy no fahatanterahany maha Adama na ny maha olona, Jesosy no fahatanterahany maha mpanjaka, Jesosy no fahatanterahany maha mpitarika, Jesosy no fahatanterahany maha mpisorona be. Ka hitenenany hoe tsy misy azahoana famonjena, tsy misy azahoana na inona afa-tsy ao amin'ny Jesosy irery ihany. Io no afatra tena lehibe izay entiny mpanoratra ny Hebreo raha mamaky ny boky ny Hebreo ray manontolo isika, ary hitatsika ao anatin'izao anjarantsika androany izao zany. Raha namaky tsara isika manomboka tery amin'ny andininy voalohany amin'ny toko 15 ery, dia mahita an Jesosy nampitahina amin'ny mpisorona be izy, izay ahitana fa raha mampitaha amin'ny Jesosy amin'ny mpisorona be izy dia izao no ambarany. Raha milaza izy zany aty ny amin'ny mpisorona be manokana dia ny hoe ny mpisorona be dia tendrena ho solon'ny olona hanao ny raharan'Andriamanitra, tendrena ho solon'ny olona hanao raharan'Andriamanitra, ary io mpisorona be io dia alaina amin'ny olona. Raha ny amin'ny Jesosy manokana ny jerena dia efa ambarany miariary eo ihany fa tsy mba izy tena olombelona tokoa, fa tsy nalaina avy amin'ny olona izy, fa Andriamanitra tenany mihitsy no nanendry azy. Ary izay no mahatonga ny mpanoratra ny Hebreo manao hoe mpisorona be mandrakizay araka ny fanaon'ny Melkizedeka, satria io Melkizedeka io dia tsy inona fa sady mpanjaka izy io no mpisorona tamin'ny vanim-potoanan'ny ainan'ny Abrahama. Fa efa n'Andriamanitra irery no manendry izay mpisorona amin'ny toerana mahampisorona azy, fa efa n'Andriamanitra irery no manendry izay mpanjaka amin'ny toerana mahampanjaka azy. Ka i Melkizedeka sady mpanjaka no mpisorona, ary araka nambara tery am-piandohana ny fampitahana nataon'ny mpanoratra ny Hebreo an'i Kristy sy Davida dia mametraka an'i Jesosy ho fahatanterahany mahampanjaka, ka dia tena mpanjaka Jesosy, ary eto dia ambarany fa tena mpisorona be ihany koa izy. Ka izay ny antony io fampitahanany amin'ny fanaovana an'i Jesosy hoe mpisorona mandrakizay araka ny fanaon'ny Melkizedeka io. Fa midika inona amintsika avokoa ary zany zavatra rehetrarehetra zany.
ny afatra lehibe raisitsika ao anatin'izany dia araka ny efa nambara tamintsika teo ihany hoe tsy misy ahazona famonjena afa-tsy ao amin'i Jesosy ihany. Fa ao anatin'izay tsy misy ahazona famonjena afa-tsy ao amin'i Jesosy ihany izay ry havana, dia izao no mila fantarina mahakasika an'izany famonjena ilayntsika zany, dia izao: tsy afaka manatona an'Andriamanitra ny olombelona raha tsy amin'ny alalan'ny fisoronana irery ihany. Tsy afaka manatona an'Andriamanitra ny olombelona raha tsy amin'ny alalan'ny fisoronana irery ihany. Jereo manomboka any amin'ny bokin'ny Genesisy. Raha ohatra ka atao amin'ny Genesisy 4 ny tantaran'ny Kaina sy Abela manokana, io ny tantaran'ny fisoronana voalohany indrindra hitantsika ato amin'ny soratra masina ty amin'ny testamenta taloha. Dia Kaina sy Abela nanao fanatitra na nanao sorona ho an'Andriamanitra. Tsy misy fomba hafa anatonany mpanota an'Andriamanitra ivelany fanaovana sorona irery ihany. Tsy misy. Satria ny fanaovana sorona dia maneho indrindra fibebahana ary manambara fanoloran-tena amin'ny alalan'iny sorona izay atao iny, hoe mampangina ny fahatezeran'Andriamanitra amin'ny alalan'ity sorona ity. Vonoina ny biby, alatsaka ny rany, atolotra izay fanomezana izay fanatitra sarobidy indrindra ho anao, atolotra ao mba hamelan'Andriamanitra ny elokao. Ary izay ny tena anton'ny fisoronana izay notendren'Andriamanitra ary nodidin'Andriamanitra atao nanomboka any amin'ny Exodus 7:20 ka hatraty amin'ny bokin'ny Levitikosy 2:18. Tsy misy fomba anatonana an'Andriamanitra ivelan'ny fisoronana, satria ny fahotana no hevitra mampisaraka ny olombelona amin'Andriamanitra. Ary rehefa tafasaraka amin'ny olombelona Andriamanitra noho ny fahotana, dia tsy misy afa-tsy aina no takalo ny fahotana. Fahotana ray zany dia fahafatesana ny tambon'ny ota. Fahotana ray dia fahafatesana ray. Ka raha ny isan'ny fahotana ataon'ny olombelona isan'andro dia tsy manana aina marobe atolotra ao amin'izany ny olona. Ka izay no mahatonga azy maty mandrakizay raha ohatra ka tsy manatona an'Andriamanitra amin'ny fisoronana. Ary raha mamaky ny any amin'ny bokin'ny Levitikosy ary tsika ry havana, dia mahita isika hoe isaky ny fahotana dia misy ritoaly mpisoronana izay atao, ary misy biby sahaza na fanomezana sahaza ho amin'izay karazana fahotana izay. Fa na dia tany sainavy aza ny fahotana ao amin'ny bokin'ny Levitikosy ao, mbola maro ny tsy tafiditra ao anatin'ireo ny amin'ny fahotana fanaon'ny zanak'olombelona. Hitantsika ao anatin'izay fa na dia nametraka ny lamina sy ny rafitra ny amin'ny fisoronana ary Andriamanitra, dia mbola ny famindram-pon'Andriamanitra mandrakariva no mbola manarona ny zavatra rehetra, ka mbola nisiny olom-bovonjy na dia tao amin'ny testamenta taloha azy, na dia mbola tsy nisy an' Jesosy aza tamin'izany fotoana izany. Tena mbola ny famindram-pon'Andriamanitra izay mandinika ny fon'ny olona ary mamantatra ny vo no mamonjy ny olona ho afaka amin'ny fahotana rehetra. Izay no mahatonga ny Abrahama sy ireo patriarka ireo hatramin'ny Noa, noho ny finondry zareo ny teny nataon'Andriamanitra taminy, dia nisaina ho fahamarinana izany. Ary maro amin'ireo olona ao amin'ny testamenta taloha ireo no tahaka an'izany. Ny famindram-pon'Andriamanitra noho ny fiainonany teniny sy fankatoavana azy dia tena mitondra famonjena eo amin'ny fiainan'ny olona tokoa, na dia eo aza ny fisoronana izay mila atao. Zany dia noho ny tsy fahalalana ny amaro ny fahotana iainan'ny olona ao anatin'ny indray andro. Ary maneho zany fa tsy tanteraka ireo fisoronana izay natao tamin'ny andron'ny testamenta taloha. Nanendry any arona sy ny taranany tokoa Andriamanitra araka ny Exodus 7:20 mba ho mpisorona sy ho mpisorona be mifandimby eo amin'ny taranak'Israely. Ary ny taranak'izy ireo ihany no manao an'izany raharaha fisoronana izany. Jesosy anefa araka ny fahalalantsika azy, raharam-pirazanana tsy isan'izay taranak'i Arona izy, fa isan'izay taranak'i Davida izy. Fa Andriamanitra no nanendry azy ho mpisorona, ary nahitana ny mampisorona anazy dia nanoloran'ny aina, nanoloran'ny tenany teo amin'ny hazo fijaliana. Ka tahaka ny mpisorona be ihany izy, misolo ny olona rehetra noho ny fahotan'ny olona, dia Jesosy ihany koa nisolo an'izao tontolo izao noho ny fahotan'izao tontolo izao. Fa ny mampiavaka azy, ny mpisorona dia manao fisoronana ho an'ny tenany aloha,
fa Jesosy raha manolotra ny tenany dia tsy fisoronana ho an'ny tenany no anaovany izany fa fisoronana ho an'ny olombelona rehetra manerana izao tontolo izao. Ka na iza manatona an' Jesosy dia tsy ho laviny mihitsy. Ary na iza mino azy dia omeny hery ho tonga zanak'Andriamanitra, na iza fa tsy misafidy Andriamanitra na dia iray aza noho ny amin'i Jesosy manokana. Io fisoronana nataon' Jesosy io ry havana, io no mahatonga antsika afaka manatona an'Andriamanitra ankehitriny. Io fisoronana nataon' Jesosy io, fisoronana tokana, fisoronana feno, fisoronana tanteraka izay tsy dimbiasana sady tsy nandimby olona, tsy dimbiasan'olon-kafa. Io fisoronana tokana sy tanteraka io no ahafahantsika manatona an'Andriamanitra. Io no ahafahantsika mandray ny fahasoavan'Andriamanitra eo amin'ny fiainantsika. Io no ahafahantsika mandray ny fahatsaran'Andriamanitra rehetra eo amin'ny fiainantsika, satria avy amin'ny fisoronana nataon' Jesosy io dia manaraka antsika ilay teny hoe matoky anaka voavelany elokao. Ny ran Jesosy teo amin'ny hazo fijaliana no nanaova ny fampihavanana antsika. Ary tanteraka izany fisoronana izany satria tsy biby no natao sorona fa olona no natao sorona, ary olona masina no natao sorona, olona tsy nanana fahotana no natao sorona, ary tena olona marina no natao sorona, olona izay nozahan-toetra ka nanresy tamin'ny fizahan-toetra rehetra izay nanjo azy tetỳ an-tany, olona izay nalaim-panahy ka nanresy tamin'ny fakapanahy rehetra izay nanjo azy tetỳ an-tany. Ary izay no mahatonga anazy mahay mitondra mora ny olona izay alaim-panahy koa, ny olona izay malemy ka alaim-panahy koa, dia mahay mitondra an'ireny olona rehetra ireny izy mba hanatona an'Andriamanitra. Tanteraka ao amin'i Jesosy tokoa ry havana ny mahampisorona be mandrakizay azy, ary ny fanolorany tena teo amin'ny hazo fijaliana io mahampisorona be mandrakizay azy io. Mahafaly ny fo no mahalala an'izany, mahafaly ny fo no mahalala an'izany, fa afaka manatona an'Andriamanitra izaho sy ianao amin'ny anaran'i Jesosy. Afaka manatona ny seza fiandrianan'Andriamanitra tsy amin'ny tahotra izaho sy ianao amin'ny alalan'i Jesosy. Fa raha manatona anazy isika dia amin'ny fo manenina, amin'ny fo torotoro, amin'ny fo mangorakoraka no ny fahotana izay natao amin'ny fandiniana ny fiainana io Andriamanitra mpisorona be io, io Jesosy mpisorona be io. Fa hatramin'izao tsika amin'ny teny izao dia mbola manohy ny asa. Eny, amin'ny maha-olona tokoa azy no ny akarany ho eo ankavanany ray, ary eo ankavanany ray izy mifona ho antsika isanandro amin'ny fitarainana tsy azo tononona. Ary araka ny fampaherezana nataony tamin'ny mpianatra, mangatady omeny ianareo ary tsy ilaza aminareo ozy fa izaho no angataka ho anareo. Tena manao fangatahana ho antsika eo ankavanany ray Jesosy. Ny tonom-bavaka rehetra asandratsika avy etỳ ambonin'ny tany ataontsika amin'ny anaran'i Jesosy dia fantaro, fa raha tsy ataontsika amin'ny anaran'i Jesosy izany tsy mendrika hoe noho ny sofin'Andriamanitra izany. Raha ny teny aloky ny vavantsika tsy mendrika hoe noho ny sofin'Andriamanitra, satria isika dia olona mpanota ka tsy misy fomba anatonana an'Andriamanitra raha tsy amin'ny alalan'ny fisoronana irery ihany. Izay no mahatonga antsika manatona ny mpisorona be io, ka amin'ny alalan'ny mpisorona be mandrakizay io no anatona antsika an'Andriamanitra, ary amin'ny alalany irery ihany. Izay no mahatonga antsika tsy manandra-tena ka tsy mametraka ny vavaka ho amin'ny anaran'i Jesosy, fa ataontsika amin'ny anaran'i Jesosy ny vavaka izay ataontsika. Ary tsy mivavaka ihany aza, fa ny fiainantsika manontolo mihitsy no mila miorona amin'ny anaran'i Jesosy, mba ahatonga ny fahasoavan'Andriamanitra sy ny fitahian'Andriamanitra mba hitoetra eo amin'ny fiainantsika sy ny ankonantsika amin'ny alalan'i Jesosy ihany koa. Noho ny ran Jesosy teo amin'ny hazo fijaliana, noho ny sakramenta masina izay anolorantsika tena fa mandray izany famonjena ataon'i Jesosy izany isika, dia miasa eo amin'ny fiainantsika koa Andriamanitra, mitondra ny fiadanana sy ny fitsarana eo amin'ny fiainantsika. Izay no mahampisorona be mandrakizay an Jesosy. Ary izay no vokatsoa lehibe ny amin'ny fahalalantsika ny mahampisorona be mandrakizay an Jesosy. Ahafahantsika manatona an'Andriamanitra am-panetretena, manatona an'Andriamanitra amin'ny fifaliana, manatona an'Andriamanitra amin'ny fiterana, fa voavela ny helontsika.
fa ny fanontaniana mipetraka amintsika ry havana dia izao, teo vovonjy ve ianao? Izay no tena fanontaniana mipetraka amintsika. Mahatsiaro ny tenanao ho mila famonjena ve ianao? Ara eny ny valiny, famonjena manao ahoana io famonjena tadiavinao io? Famonjena ny amin'ny ety an-tany ihany ve? Ny amin'ny zavatra mety manjoanao androany ihany ve? Ny zavatra mety mahatery anao androany ihany ve? Ny amin'ny havitanao ny tisy teo ny fiainanao ka mahavita ny hatramin'ny farany volana ihany ve? Izay ihany ve no anantenana ho an'i Kristy? Tena mahantra noho ny olona rehetra ianao, fa manana fiainana feno atolotra anao io mpisorona be io. Matoa izy nampikambana anao amin'Andriamanitra, dia manana fiainan'Andriamanitra atolotra anao izy. Amin'ny alalany no ahafahan'Andriamanitra mitondra an'izany fiainana izany ho tanteraka eo aminao. Io ilay fiainana mandrakizay io, noho izany ry havana, aza ny amin'ity tany ity ihany no anantenana ho an'i Kristy, fa miomana hiaona amin'ny tomponao. Miomana ho amin'ilay fiainana mandrakizay, miomana ho amin'ilay iaonanao amin'ny mandrakizay, ilay fotoana ray sarobidy izay ialana ho amin'ity tany ity, ka amindran'Andriamanitra anao ao amin'ilay paradisa mandrakizay, ao amin'izay tsy hanananao alahelo intsony, tsy hanananao tebiteby intsony, tsisy hanoanana intsony, fa nitariny io mpisorona be mandrakizay ianao io. Izay ry havana no mahampisorona be tanteraka azy. Ara iverenantsika ny amin'ilay andinin'ny fahasivy teo, dia ilay afatra nomenantsika dia ny hoe arefa natao tanteraka izy, dia tonga loharano famonjena mandrakizay ho an'izay rehetra manaraka azy. Dia nandinika tamin'ny teny Grika ny hevitrilay hoe tanteraka sy ny hevitrilay hoe manaraka azy. Dia izao no ambarany. Raha ny hevitrilay hoe tanteraka dia hoe teleios ny teny Grika, izany hoe tonga amin'ny fahafenona tanteraka, tonga amin'izay maizy azy tanteraka, amin'ny mahampisorona be sy sorona azy, dia tonga loharanom-pamonjena mandrakizay ho an'izay rehetra manaraka azy izy. Ka sady solontenan'ny ondry izy, izany hoe solontenantsika tsirairay avy eo anatrehan'Andriamanitra, solontenan'ny olombelona rehetra eo anatrehan'Andriamanitra izy, sady mpisorona be izay nanolotra ny tenany ho sorona ho fanatitra eo anatrehan'Andriamanitra. Ka tena tanteraka izy, fa izay no mahampiandry tsara azy, izay no mahavavahady ny ondry azy, izay no mahalalana sy fahamarinana ary fiainana azy, izay no mahafananganana ny maty sy fiainana azy, izay no mahatena voaloboka azy, ary izay no mahafahazavana tontolo izao azy, ary izay no mahamofinaina azy. Tena tanteraka ao amin'i Jesosy ny famonjena rehetra ilain'ny olombelona, na inona izany na inona. Ka tsy mba teny manidina no itenenan'ny mpanoratra ny Hebreo an'io hoe natao tanteraka Jesosy io. Tena tsy teny manidina io, fa teny miantso ny olona rehetra hamikitra ny fony, hamatotra ny fony ao amin'i Jesosy, hanolotra ny momba azy rehetra ao amin'i Jesosy, fa tsy misy azo mpamonjena ivelan'i Jesosy irery ihany. Dia ahoana indray ny endrik'izay fanolorany tena zay? Eo nipetrahan'ilay hoe izay rehetra manaraka azy, ery amin'ny farany amin'ilay andinin'ny fahasivy ery. Dia io manaraka azy io, hupakuos izy ny teny Grika. Ny dikan'izay hupakuos zay dia ny hoe mihaino sy makatoa azy, fa amin'ny endriny ohatran'izao hoe tahaka ny olona mandre mandondona ao ambaravarana ka mamono varavarana. Dia misy toe-tsaina ao anatin'ny olona mamono varavarana hoe liana te hahalala izay ambaran'ilay olona ao ambaravarana ao. Zay ny heviny averiko indray, ny hevitrilay hoe manaraka azy amin'ilay teny hoe hupakuo io dia ny hoe mihaino sy makatoa azy, fa amin'ny endriny hoe tahaka ny olona mandre mandondona ao ambaravarana ka liana te hahafantatra ny hoe inona no ambaran'io olona ao ambaravarana io. Dia mampatsiaro ny teny Jesosy eny amin'ny Apokalipsy 7 efa itsika any ny 9:20, izay tenenan Jesosy hoe indro efa mandondona eo ambaravarana aho, indro efa mitsangana eo ambaravarana aho ka mandondona, raha misy mihaino ny feoko ka mamono varavarana dia hiditra ho aminy aho ka hiara isakafo aminy ary izy amiko. Mampatsiaro antsika n'izay teny izay, io tenenan'ny mpanoratra ny Hebreo io ho an'izay manaraka azy. Eo indrindra no ahatsiarovantsika ihany koa ilay teny Jesosy hoe ny ondriko mihaino ny feoko. Manana hambara maro amintsika io Jesosy io.
izay mahay miaraka amintsika ao anatin'ny fahalementsika. Tandremo ny fahaizan'i Jesosy miaraka amintsika ao amin'ny fahalementsika tsy midika mihitsy zany hoe manaiky sy mankatoa ary mankasitraka antsika hanota izy, tsia, fa mahay miaraka amintsika ao anatin'izany toetratsika manota izany izy mba hitondrany antsika ho afaka ao anatin'izany toetra manota izany, fa fantaro fa tsy sitrapon'Andriamanitra ny toerantsika ao anatin'izany ota izany, ary ny teniny no hitariany antsika ho afaka amin'izany ota izany. Ary zay mampisorona be anazy, mpisorona be mahay mitondra atsika amin'ny toetra manofo atsika io, amin'ny sikalaim-panahy isan'andro io, mahay manafaka atsika amin'izany izy, ary mahay mampandresy atsika amin'ny fakapanahy rehetra zay mahazo atsika, mahay mampandresy atsika amin'ny fizahanttoetra rehetra zay mahazo atsika, ary mahay mampandresy atsika amin'ny ady rehetra tre atsika mandra-pahatonga atsika any an-danitra mandrakizay. Ry havana, aza misalasala intsony manatona ny mpisorona be io, fa mpisorona be mandrakizay araka ny fanaon'ny Melkizedeka izy, zany hoe sady mpanjaka anao izy, mahay mitantana anao, mahay mitondra anao, mahay mitarika anao, no efa izy raha teo no efa lalana sy fahamarinana ary fiainana mijoro eo ankavanan'ny ray, mivavaka ao anao sanandro ary mitarika anao, miantso anao mba hahatonga anao ho sambatra eo ankavanan'ny ray ihany koa. Fantaro ary fa ao anatin'io fahotana mamatotra anao io, raha ilay zanaka mpisorona be nanolotra ny tena no anao no hanafaka anao, dia ho afaka tokoa ianao. Aza misalasala ary fa Jesosy no tanteraka, Jesosy dia natao tanteraka, ka izy no loharanom-pamonjena mandrakizay ho an'izay rehetra manaraka azy. Aza misalasala intsony ianao fa sokafo ny fonao, ary atolory an'Andriamanitra ny fiainanao manontolo dia hanana fiainana mandrakizay ianao. Ho an'Andriamanitra irery ny voninahitra izay efa azy hatramin'ny taloha indrindra, mbola ho azoko mandrakizay. Amen. Raiso ny fitahinana. Ny fahasoavan'i Jesosy Kristy Tompo, ny fitiavan'Andriamanitra ray, ary ny firaisana amin'ny fanahy masina ho aminareo rehetra ny hatramin'izao ko mandrakizay, ho aminareo any ny fiadanana. Amen.